Ny lasa tsy mba fanadino fa ny ilomana zavany ankehitriny izy ary fanotra ihany koa andaminana ny hoavy. Tamin'ny voalohany Andriamanitra nahary ny lanitra sy ny tany, ary ny tany dia tsy nisy endrika sady foana, ary aizina no tambonin'ny lalina. Ary Andriamanitra nanao hoe aoka iangona ny rano eny ambanin'ny lanitra ho eo amin'ny toerana iray, ary aoka iseho ny maina, dia nisy izany. Ary Andriamanitra nanao ny maina hoe tany, ary ny rano tafangona nataony hoe ranomasina, ary hitan'Andriamanitra fa tsara izany. Ahoana no niforonan'izao tontolo izao? Araka ny fahaizana momban'ny Big Bang, izao rehetra izao dia ary avy amin'ny fipoahana mihoapapana. Talohan'ny fipoahana voalohany io, izao rehetra izao dia tao anatin'ny fitoerana izay tsy voazava ara-fizika hatramin'izao. Tamin'ny fotoana nisy fipoahana na koa ny fotoana izay nanombohan'ny andro, izao tontolo izao dia faran'izay kely noho ny teboka, faran'izay mafana, mahatratra lavitra maro ny heriny, anefa faran'izay makadiry. Rehefa nitranga ny fipoahana, izao tontolo izao dia nianaka malaky ary nianangatsika sy ny kelikely kokoa. Tao anatin'ny fifanjevona nataon'ireo zavatra mbola akora, dia ireo voalohany no manakery hitondra ny fahaterahan'ny galaksia, ny planeta ary ny zavaboary. Ny abakabaka sy ny ranomasina ary ny zavaboary samihafa indray no nampivoatra azy ho tontolo azo iainana. Avy amin'ny fandalehan'ireo mpahay manokana ny tantaran'ny globe sy ity tontolo iainantsika ity no nahafantarina fa 400 tapitrisa taona laza izay dia nitambatra tao anaty kontinanta lehibe 4 izao tontolo izao. Tao anatin'ilay kontinanta natsoina hoe Gondwana nisy ny atsimon'ny Amerika, ny atsimon'ny Inde, i Afrika ary Madagasikara. Vokatry ny fihepony ranomandry dia nisonitra ny ranomasina, ary noho ny fiposasaky ny onja mahery vaika dia nitritra sy nivakivaky ireo kontinanta ireo. Taorian'izay fivakisan'ny kontinanta Gondwana izay 200 tapitrisa taona laza izay no niavahan'ny silatany iray ho nosy teo anivon'ny ranomasimbe Indiana. Io nosy io no antsoina hoe Madagasikara. Madagasikara ity nosy kontinanta ao amin'ny ranomasina oseanina ity no ilay nosy malagasy lehibe izay miendrika tongotra vy, ka ny akikely no Cap Saint-André, ny akiobe no Cap d'Ambre ary ny voditongotra kosa no Cap Sainte-Marie. Any atsimon'ny Équateur ao anatin'ny ranomasina Indiana no toerana misy azy. Fahadimy amin'ireo nosy ngeza indrindra eto an-tany ny nosy Madagasikara, aorian'ny Australie, ny Groenland, ny Guinée-Vau ary ny Bornéo. Ny vohon'ny tanin'ny Madagasikara dia mahatratra 7,4 alina sy 5 metatra tsy mivady mandry ny velarany, izay mitovy amin'ny fitambaran'ny Frantsa sy Benelux, izany hoe laharana 470 maneran-tany. Ny halavany tany amin'ny Cap d'Ambre farany avaratra ary ny Cap Sainte-Marie farany atsimo dia 850 kilometatra. Ny sakalava indrindra no resina teo anelanelan'ny Mahavelona sy Tamborano dia 850 kilometatra. Manana sisintany mahatratra 5,000 kilometatra koa ny nosy. Ny manasaraka ny lafitany andrefa Madagasikara sy ny sisintan'ny Mozambique any atsinanan'ny Afrika dia eo amin'ny 400 kilometatra eo.
Marco Polo no nanome ny anarana hoe Madagasikara na ny rononosy anankiray izay mbola tsy hitany fa novinavinainy fotsiny. Ny mpanao saritany Europianina kosa indray no nandray avetrany ilay anaram-baovao ka nametaka azy tamin'ny nositsika. Ity sambo lehibe misopirana izay efa voalaza tao anatin'ny saritany Elina Idrissy dia natsoina hoe Pakras aloha noho ny amaroan'ny sokatra ao aminy, satria ny sokatra dia natsoina hoe Pakras. Kumra kosa no ny atson'ny mpanao saritany Suleiman Al-Mari sy Ibn Majid azy. Febol ho an'ny Aristote, Serna ho an'ny Plaine, Menitias ho an'ny Polonier, Medritus ho an'ireo mpiatsambo Grika, Sarambib ho an'ny Persa sy ny Arabo, Madagasikara ho an'ireo mpanao saritany tamin'ny taonjato fahadimy amby folo, anarana mifanakaiky amin'ny Madecas na Madecaf, San Lorenzo na Saint Laurent ho an'ny mpiatsambo portugais voalohany, Ile Dauphine kosa ho an'ny mpanjakan'ny Frantsa Henri Faefatra, mijanona trano Madagasikara nefa izy. I Madagasikara dia natsoin'ny olona hoe nosy mena noho ny tany mena izay mazana tsy dia mamokatra loatra. Ny foko 12 samihafa izay samy manana ny fombany sy ny kolotsainy dia miparitaka eran'ny faritra malagasy rehetra. Marobe ireo nosin'ny ranomasina indiana ka isan'ireny Madagasikara, Maurice, Seychelles, Comores ary La Réunion. Madagasikara dia mitsitokotoko momban'ny geografia ho fizaran-tany 5: ny morontsiraka Atsinanana, ny tendrona tsara tanàna any avaratra, ny tany avy maritampina ao amin'ny fovoatany, ny morontsiraka andrefana ary ny atsimo andrefana. Ny tendrombohitry ny afovoatany dia mitomandavana manaraka ny halavan'ny nosy ary ny avony ambonin'ny ranomasina dia voafoaka ao anatin'ny 700 sy 750 metatra. Ny tendrombohitra avo indrindra eto amin'ny nosy dia miorina ao amin'ny tendrona tsara tanàna any amin'ny tendrony avaratry ny nosy. Tsy misy fanamarihana momban'ny fisian'ny olombelona teto amin'ny nosy talohan'ny taonjato fahafito. Na farafaharatsiny tsy nisy zavatra hita manamafy zany hatramin'izao. Ny malagasy noho izany dia tonga avy amin'ny toerana hafa, fa toerana hafa manahoana? Ny nosy continente dia voalahatra amin'ny alalan'ny fizaran'ny taona miavaka tsara. Ny vanim-potoanan'ny maintany manomboka ny volana Mai ka hatramin'ny Oktobra ary ny vanim-potoanan'ny orana manomboka ny volana Novambra ka hatramin'ny Avril. Misy koa anefa ny fiovaovan'ny toetrandro araky ny toerana tsirairay. Ny zava-maniry dia matevina traizatraiza noho ny abetsaky ny rotsakora izay mahatratra 350 mm eto afovoatany, 530 mm any amin'ny faritra Atsinanana, afa-tsy ny any andrefana sy ny any atsimo izay tsy misy afa-tsy 500 ka hatramin'ny 300 mm. Ity nosy ity ao amin'ny taniny dia manana arena mihoatra ny an'izao tontolo izao: karazam-biby, zava-maniry, tany tsinjo avy amin'ny fitoerana ray tsy fahita firy, aram-bato anaty rano, morontsiraka misy tora-pasika madinika, fandehanana anelanelan'ny baobab, atiky rihitr'alina velona ao anaty rano,
tany lavavolo sady malalaka dia malalaka. Sabo ny 70 isanjato ny zava-maniry sy ny 20 isanjato ny biby amin'ny nosy dia tsy misy na aiza na aiza amin'ny toerana hafa maneran-tany. Ny nosy dia nahitana ny vorona lehibe indrindra eran-tany, ny Aepyornis maximus, natsoin'ny malagasy hoe voripatra na voronatana. Ity autrisy lehibe ity natsoina koa hoe vorona elefanta, voambolana noforon'ny Marco Polo avy amin'ny ahavony izay manakaiky ny 3 metatra ary ny lanjany manakaiky ny 500 kilao. Ny Aepyornis dia manana tongo-biby lehibe ahafahany mifindrafindra toerana aingana. Ny elany izay kely ihany nefa dia manaka anazy tsy ho afa-manidiny. Ity atodina Aepyornis ity izay efa nanjary vato dia mirefy 30 metatra ny fahavony ary manakaiky ny 20 centimetatra ny velarany. Mitovitovy amin'ny atody akoho 20 eo izy io. Ny Aepyornis maximus dia fongotra vetivety taorian'ny fisehoan'ny olona teto amin'ny nosy. Ankehitriny dia ireo sisa taolany no hita tsy lavitra loatra ny dobo izay tokony ho toerana nonena amin'ny farany. Ny lalomena finetan'ny Madagasikara antsoinako hoe ombin-drano dia hita any akaikin'ny Farihinkinkony anatin'ny faritany Mahajanga. Mitondra fiainana roa izy. Ny andro dia miaina any anaty rano, ny alina kosa dia miakatra avy amin'ny rano izy iraotra ahatra. Tsy miroatra mihoatra ny adiny 5 isan'alina izy, anefa mahavita mandany zava-maniry rehetra amin'ny 70 kilao. Io fahabetsahany io dia toa miopapana, anefa kely ihany ho an'ny biby tokony ilanja mihoatra ny 3 taonina ary mirefy manakaiky ny 1 metatra sy sasany ny halavany. Ny lalomena finetan'ny Madagasikara dia tsy hita intsony, tokony ho 500 taona lasa izay. Ny fahitana ireo taolamain'ny lalomena izay tsy hita intsony ankehitriny dia tanteraka tany amin'ny lavabato Nanjoibe any amin'ny faritany avaratra andrefan'ny Madagasikara. Azadino ny fandarantsika manaraka izay iresaka indrindra ny mikasika ny tantaran'ny fametrahana ponina teto amin'ny tany be.